Fiangana vaovao ho an'i Madagasikara ny fisian'ny filoham-pirenena vaovao voafidy hoy la France tamin'ny alalan'ny ambassadeur-ny frantsay François Goldblatt tao aoriana lanonana nambarana tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana androany. Endrasantsika moa ny sary manasongadina an'izay vaovao fanehoan-kevitry la France manoloana an'izay voka-pifidianana avoaka ny CES izay. C'est le reflet du choix du peuple malgache et nous le saluons à ce titre. C'est un nouveau départ, un nouveau début pour Madagascar après beaucoup d'années d'attente. C'est le prélude à ce que nous avons appelé depuis de longues années le retour à l'ordre constitutionnel. Mampiseho ny safidin'ny vahoaka malagasy ny voka-pifidianana navoaka ny CES hoy ny ambassadeur-ny Frantsa miasa somony eto amintsika Andriamatoa François Goldblatt. Nanao ny asany izay heverina fa manaraka ny lalàna ary nijery ny fitarainana samihafa napetraky ny andany sy ny ankilany CES hoy hatrany ny ambassadeur-ny la France. Fiaingaina vaovao amin'ny Madagasikara izany ary fanombohana ny fiverenana amin'ny rafitra manaraka ny lalam-panondrenana hoy hatrany ny nambarany. Ny fahatongavany maso ivovahiny marobe toy ny prakitra raha Amerikanina, ny ambassadeur-ny Afrika Atsimo ary ny ambassadeur japonais nanatrika ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana filoham-pirenena dia mampiseho ny ambassadeur-ny frantsay fa nanaraka ny fomba republikanina ny zavatra rehetra. Mikasika ny fahatongavany candidat Jean-Louis Robinson nanatrika ny lanonana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana teny Mbouda dia toy izao ny valiteny nentin'ny ambassadeur frantsay. C'est une question qu'il faut lui poser. Évidemment, je regrette son absence et nous sommes nombreux à regretter son absence. Mikasika ny antso izay nataon'ny docteur Jean-Louis Robinson ny tokony hamerenana ny fanisam-bato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fanaovana fanamariana amin'ny bilitana ampiasaina tamin'ny fifidianana dia nilaza ny ambassadeur frantsay fa efa nivoaka ny didim-pitsaran'ny CES teo anatrehan'ny vondrona iraisam-pirenena ary tao anatin'ny fanarahan-dalàna ny zoran'ny zavatra rehetra hoy izy. Ny ambassadeur frantsay izay nanamafy ny tokony hanekeny rehetra ny valim-pifidianana. J'espère, je souhaite vivement un écart entre les propos et les actes. Et j'espère qu'il y aura un écart important entre certains propos qui ont été tenus ces jours derniers et les actes qui vont suivre. Je crois que tout un chacun doit respecter le verdict de la Cour électorale spéciale. Nanamafy Andriamatoa François Goldblatt fa ny fahatongavany vondrona iraisam-pirenena marobe teny Mbouda dia midika fiaingana vaovao Madagasikara. Ny firenena mpiara-miasa Madagasikara hoy izy dia anohana ary eo akaikin'ny Madagasikara hatrany amin'izay fiaingana vaovao izay. La France izay nanamafy sady fa andefa solotena avy amin'ny gouvernement mandritra ny lanonana fiainanana amin'ny filoham-pirenena vaovao Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina.